Ohatrany hoe fanasarana eritreretinao hoe hoentiny eo an'ny asa fanaovana. Betsaka ny fanasarana tsy maintsy atao amin'ny asa fanaovana. No lafitra raha teo zany ary veriko fa anisan'ny fototra haingana izay fanasarana izay ny fireketrana izay narisarisa zany a indrindra raha nisy ny taona ahoana indray ny ametrahana an'izay resaka firaisan-kiny izay amin'ny alalan'ny asa ho tanterahana. Ohatra misy tetikasa samihafa napetraka ireo mpandeha tany farina tamiko za koa nanana tetikasa misy ohatra ialana amin'ny tsiro sy resaka samihafa mety labozara mpanao gazety miasa ifanarana dia raha miantso an'ireo kandida nyfaninana zany satria samy tena tsara ny asa fanaovana gazety daholo matongo betsaka hiary fanometana nanatanteraka ny fandarana asa samihafa verina fa tsara ny mpanao gazety ary maromaro izy rehefa tsy voatan'izy fa ny lara-pameana ohatra dia ny hoe rehefa natsara ny tontolon'ny asa isika dia hoe ahoana ny ahafahantsika mivelatra kokoa ao anatin'izany asantsika izany ohatra hoe ahoana ny fafana ny loharam-baovao ahoana ny momba ny tombontsoa manokana ny mpanao gazety izay tokony sitrahany ny mpanao gazety ny fanasarana fitaovana ampelatany zany zavatra azo tanterana maika dia maika zany ampidirina ao anatin'ny tetikasa anisan'ny zany tafidebe le izy satria ohatra zao tsika zao anatin'ny fivoarana teknôlôjia vaovao tsika mpanao gazety ny tena mampiasa an'ireny fitaovana reny dia ahoana no mba mety hanamorana ny fahazahoantsika an'ireny fitaovana reny lafo dia lafo mividy ohatra raha tseritreritsika hoe faditseranana fotsiny hoe mba miala amin'ny faditseranana zany mba tsy mandoa faditseranana ny orinasa fanaovana gazety sy ny mpanao gazety rehefa manafatra fitaovana dia fanarahana amin'ny ministry ny finance zany ohatra zany zavatra azo atao aingana ary vaingana ohatra an'ireo fizakina resaka tsika mpanao gazety nanana ny fandarana asany tsara reny namany reny a dia veriko fa tsy rakotony rena Gérard no tonga namana vao mavomavo ohatra ka misy fandarana asa tsara misy fandarana asa tsara reny dia atsona miantso an'izy ireo a miaraka natanteraka an'izany a mba ho fampivoara raha mantakariva ny asantsika tady io tsara fa na ny voaniera na ny kandida na ny mpifidy a dia mpanao gazety fa tsisy ivelan'ny asa dikan'izany a tsy manana tombotsoa isika isamatsamahana eo amin'ny fanasarana ny tontolon'ny asantsika. Ina tokony afantatsianao omena an'ireo namana mpanao gazety nanao boycottage ho izy zany nania tsy manana zavatra kely tenao ambara miantso ny firaisan-kina ny mpanao gazety rehetra averika any hoe namana reny a ary tsako fa manan-karena olona hitondra azy no lavitra mpanao gazety ka raha vidy ty fividianan'ity fito taona ary andritsika tsy nisy ho lavitra dia ny mandakely telo taona eo a afaka miara miasa trany ary mampirisika an'izy ireo indray andray anjara amin'ny fividianana manaraka ny filoha vaovao ve afaka mametraka fanamby amin'ny hoe tsisina tsinotsiny afaka niary tokoa ny asan'ny tontolon'ny gazety sy ny tontolon'ny asa ilan'le hoe tsinotsiny izay mety atao ny fitondrana ohatra izay ny andraikitra voalohan'ny filohanao lavitra sy ny baroanao lavitra miaro ny mpanao gazety ao anatin'ny fanatanterahana ny asany ao anatin'ny fahalalana tanteraka amin'ny fanajana ny teknika sy ny deontôlôjia ny asa dikan'izany mazava ho azy fa tsy maintsy izay ny andraikitry ny filoha voalohany miaro ny mpanao gazety ao anatin'ny fanatanterahana ny asany manoloana indrindrindra manoloana ny tsindry eto amintsika Tananarivo vetivety kely tsika dia tafarahina fa ny any amin'ny faritra matetika hiaran'ny tsindry samihafa na avy amin'ny mpampiasa azy na avy amin'ny izay lehibe mitondra manam-pahefana mitondra eo atoerana na ara-toekarena na ara-politika dia reny tsy maintsy jerena fahavelao ny mpanao gazety ianao ny asany a dia ataovy ny andraikitry nareo any amin'ny mpitondra sy ny mpahefana ara-politika sy toekarena any a samy itsika manao ny asany fa miara-mandroso ty firenety ny mpanao gazety a natao anome vaovao marina sy marototra ho an'ny mpiaino azy satria manana zo azo vaovao ny firenena izay ny andraikitsika ny ankoatran'izay a zavatra hafa kosa